manakrivany ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levy. Amen. Sotranao zay raha eo raha tonga amin'ity andro alarobia fa 15 Oktobra 2020 ity, koa mitenena indray ianao fa mangitahitanao ny fananay amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro an'ity dia Malaky 7 17 ka hatramin'ny 5 Malaky 7 17 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teninareo dia mahery mamely ho Jehova. Ny voy ianareo, inona ny resakay nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra, ary inona moa ny tsy ho azo efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy ny tandremany sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Ary ankehitriny isika dia midera sy midera ny priere hoe sambatra eny voaorina tsara izay nanao ratsy, sady efa naka fanan'Andriamanitra izy nefa afa nantofotra ihany. Ary tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany hafa, ary Jehova niaingoka nandeha izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatreny ny fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary rakitra sy ho ahy ireny tamin'ny andro izay amin'ny andro hotendreko ny Jehova tompony maro. Ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy, ka dia ho hitanareo indray ny tsy viny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny priere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia vody vary, ka dia ndoro azy ny andro izay ho avy hoy Jehova tompony maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany. Ary miposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana amin'ny tanany, ary mivoaka ianareo ka hifaly avantsa toy ny zakon'akombo mifa, ary hosahanareo ny ratsy fanahy fa ho lavenona eo ambany ny faladianareo izy amin'izay andro izay hotendreko ny Jehova tompony maro. Tsarovinareo ny lalàn'i Mosesy mpanompo izay nandidiko azy tao Reba ny amin'ny Israely rehetra dia ny didy sy ny fitsipy. Inzao ka ny lipa aminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova le lehibe sady matahotra, ary izy apody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy, fandrao ho avy aho ameny ny tany amin'ny fandrianana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia tena Andriamanitra fitiavana tokoa ny Andriamanitra ny Baiboly. Mampiomana izy fa ho avy ny fandrianana ny ratsy fanahy, ho avy ny famonoana sy ny fandravana ny mpanao ratsy amin'ny andro voatingy. Ambara mahatonga an'izany anefany dia ampilomano ny olona fa izay matahotra azy kosa sy mitandrina ny didiny dia avahany manokana dia ho hitantsika indray ny fanavanan'Andriamanitra ny olona manompo azy sy ny tsy manompo azy. Koa amin'ity andro an'ity dia ny mbola tsy mijatona izany ireo fotoana izany, andao zasy ianao tena nompo an'Andriamanitra tokoa, tsy eo molotra fotsiny fa amin'ny atao rehetra amin'ny fiainantsika rehetra. Eto mantsy dia voalaza fa misy boky voasoratra izay anoratana ny olona izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Io boky io dia ho rakitra soa ho an'Andriamanitra izay voasoratra ao, satria ho avy ny fandrianana ny ratsy fanahy, ka ny olona izay tsy voasoratra anatin'io boky io dia haringana sy tsy havela hiangana fonony tanteraka. Fa azy olona matahotra ny Jehova kosa ka tena manompo azy amin'ny fiainany manontolo fa tsy amin'ny fotoana sasany fotsiny dia izao ny voalaza eo amin'ny andiny 20
Hiposaka aminareo izay matahotra ny anahako, ny masoandro ny famarinana, manana fanasitranana amin'ny tanany ary hivoaka ianareo izay manompan'ny Jehova marina, ka hifaly avanja toy ny zanak'olona fa ary hitsahanareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina ambany faladianareo izy amin'izay andro tibeko Jehova tompomary. Fiainatr'izany gavana. Mbola tsy higatony izany fotoana izany fa mbola manana fotoana hiverana ny fiainatsika tsiraiary. Tena fanompoana an'Andriamanitra tokoa ve io ataonao io? Tena misy fankalazana an'Andriamanitra tokoa ve nataonao na amin'ny fiainanao andavanandro io fa tsy andro alahady ihany fa amin'ny fiainanao manontolo dia kalazaina avy Andriamanitra. Feno fatahoana azy, feno fanajana azy ianao, manomboka ny zavatra kely ka hatramin'ny lehibe. Fa raha izany nataonao, dia bosaka aminao izay matahotra azy io fa ny masoandro ny famarinana. Fa raha tsy izany kosa nataonao, dia ho avy ny afo mandoa ka handevina izay rehetra mpanao ratsy sy handingana sy handava azy. Mbola tsy tonga izany ora manodidina izany manatona ny toko fa tsy avy antso ny marina izy fa mpanota tahaka anao nontsony anatona azy ka hiala amin'ny ratsy fanaony ka ho velona. Jesosy Kristy rahateo dia tsy tonga ho ny olo marina fa ho an'ny mpanota. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very tonga izy dia zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Amen. Tsotra anao izay raha io fa ambaranao ny zavatra tsy maintsy iseho anambarana. Mbola tsy nao hiantra aminay tsirairay izany fa tianao izay hiala amin'ny lalan-dratsinay ka hiverina aminao. Rehefa hiverina aminao mantsy dia raisinao tokoa ka vaozinao ny fiainanay ka marina aminay tokoa ny tenin'ny apôstôly masina hoe raha misy olona amin'ny Kristy tolom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Avy Jesosy tompo vonjeo izay manafahanay amin'ny ratsy izay fanaonay ka mpandreseo ny fahavonanay anao ny sitraponao amin'ny zavatra hita. Sitrakai ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny eninarana tonga ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minaniny amin'ny nasazo anay ary mamelany herokay tahaka namelanay izay mioka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotrodrano tononona amin'ny naharay zanak'afana maso azoa rehefa finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Hitanareo ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavoninareo ny tompo ka mamindra foninareo manandratra ny tavoninareo ny tompo ka mananoe anareo fiatana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.